voninahitra daholy ny mpanaraka ny MCTV miaina finaritra miaraka amin'ny fanamasina izay iarahanao amin'ny Nenzo sy ny fiangonana Ziona mahafinaritra. Raha misy aretina ao amin'ny saina sy ao amin'ny aina aty amin'ny taonjato fa araka amin'ny roapolo dia ny stress sy ny depression zany. Rehefa betsaka loatra ny zavatra zakaintsika, rehefa betsaka loatra ny rotoroto sy ny fihazakazaham-piainana dia io me mavesatra ary mahatonga antsika tena ohatrany hoe indraindray kivy amin'ny fiainana. Fa ny tenin'Andriamanitra Matthieu 2:12 ny andininy 7:20 sy ny 7:20 dia miresaka toy izao amintsika hoe mankane satria amiko ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatra entana fa izaho no hanome anareo fitsarana. Ento ny ziogako ka mianara amiko fa malemy fanahy sady tsy miavonam-po aho dia ahita fitsarana ho an'ny fanahinareo ianareo. Eto zany Andriamanitra, eto zany Jesosy Kristy dia miresaka takalona fahavesarana, atakalo fitsarana. Misy zioga ao dia le zioga hoentin'ny olona mavesatra, le mibata stress, mibata depression, miady amin'ny olona rehetrarehetra, mirotoroto amin'ny fiainana, manao zay zavatra rehetrarehetra mba hireglena ny problème toy izay izy Andriamanitra. Ianao hoe tsy maharegle ny problemanao io hoe na be diplôme ohatrany ahoana ianao, na ianao manankarena indrindra ka manana misy chiffre be dia be 0 any ambadiky ny chèquenao rehefa manao chèque ianao, na ianao farany manana influence na relation, dia hoy izy Andriamanitra tsy natao hizaka vesatra ianao. Misy karazana zioga tsy natao ho babetsika. Dia hoy izy Andriamanitra mankane satria amiko ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatra entana fa izaho hanome anareo fitsarana. Misy repos takalo omeny Jesosy ianao. Naiza misy anao androany inona mavesatra, fozy izy Andriamanitra hoe fa izaho hanome anareo fitsarana. Fa maivana hozy izy, malemy fanahy sady tsy miavonam-po ary ahita fitsarana ho an'ny fanahinareo ianareo. Tsy aleontsika ve mitsahatra, tsy aleontsika ve manao takalona zioka eo am-pototry ny azo fijaliana androany. Fa na babenao aza io ane tsy ao aminao solution io fa ao amin'Andriamanitra. Dia mirary soanao izay ao anatina problème, tena hoe ahita an'i Jesosy ane ianao, hiaina an'izany fitsarana omeny Jesosy zany ane ianao. Ateo ireo pototry ny azo fijaliana dia raisy ho takalo ny fitsarana. Dia samita in'Andriamanitra indray feno voninahitra daholo eo.